Nantanteraka festiana tany amin'ny kaominina Ampitatafika ny ministry ny asa vaventy androany maraina nijery ifotony ny fizotry ireo asa fanamboarana ny lalana eny antoerana mitatitra an'izay rosy rakotony iray eo amin'ny sariny mamy rasoanaivo. Zava-dehibe iankinan'ny aim-bahoaka ny lalana satria io no ahafahan'ny mifandray amin'ny hafa. Izany indrindra no isan'ny antony tsy maintsy hanamboarana ireo lalana simba, indrindra fa ireo any amin'ny faritra lavitry ny renivohitra, araka ny fanazavan'ny ministry ny asa vaventy. Isan'ireo lalana izay efa natomboka namboarina moa ny eny amin'ny faritra Tsindrano eny amin'ny kaominina Ampitatafika. Ny 700 ny lalana ankehitriny no efa vita noho ny fanampian'ny ministeran'ny asa vaventy ary mbola miandry fa mampitsimbola kosa ny 200 ambony. Nanaovana an'ilay fitsidiana aloha zany dia mijery an'ilay asa vita andriamato ministra sy ny ambon'ilay asa efa hoe tokony hovotaina zany fa miandry vola zany. Dia hoentina ihany koa izy mijery ny route interprovinciale zany. Mampitony kaominina alatsinaina ambaza, kaominina Androbe sy ny kaominina Ampitatafika. Zay ao amin'ny kaominina Ampitatafika misy 7 kilometatra. Ny ratsy indrindra amin'io mampitoy an'ireo kaominina ireo. Aveo izy hoentina eny amin'ilay hoe fokotany Ambomangidy, fokotany Akaditany. Zay ao no mamantsa ny resaka anana ho anatananarivo renivohitra. Nefa dia lalana zany dia nankatikaty rara zany sahirana be amin'izao. Ny lalana prévu vita zany eto amin'ny CSP2, ny CEG, gendarmerie eto Falerivo misy azy dia 1 km 800. 80% an'izay no efa vita tanteraka. 20% zany miandry déblocage na vola ao amin'ny ministère ny finance. Vita zay dia vita tanteraka aloha le lot numéro 1. Dia lot manaraka izay antanintany aminy zany eo amin'ny 6 km ka hatramin'ny 10 km. Fa andriamato ministra ihany moa manapaka an'ilay hoe tratra ve ilay 4 km fanampiny. Avy amin'ny tapaky ny ministry ny asa vaventy sy ny fanampiana omen'ny ministry ny vola sy ny teti-bolam-panjakana moa no entina maritana ireo vola ampiasaina amin'ny fanamboarana ny lalana any amin'ny faritra lavitry ny renivohitra. Arak'izany dia ireo asa mila fanamboarana aingana no atomboka mialoha. Maroyana fa ny lalana izay ampiasain'ny mponina ihany koa no isan'ny andehibe amin'ny fifandraisan'ny renivohitra sy ny faritra manodidina azy izay mamatsy amin'ny lafin'ny vokatra avy amin'ny fambolena izay amidy any amin'ny renivohitra.